Paggiurare vuoi sai andare, we're gonna be cool. I'm young now, in front of me. Time to leave my life, now I'm 94. Me the man side, taking on the eye. They will like taking on my power. It's a man's love. Don't mind who can now. I know that's a now. My truth is down my life. Find out see now. It's how from now. I'm feeling. Inside my head, maneuver Johnny John. See it in the room. It's down now. I'm moving. Since you last time, but doing for you. Me the man side, taking on the eye. They were like taking on the bad boys and that's love. Don't mind who can now. Nobody knows that's a man. But you think that one night, find out that's it now. It's how it went down. Turning over now, soft whitey food. And cooling on the mountain, I wing. Me and outside, taking on the eye. They don't like taking out the bad boys. Sometimes I don't mind who can I. But I know that's a no. To the down life, find out that's it. It's all down. It's away from now. I'm feeling now. I'm feeling Waviana uratima Amangi fati tu Tajoni fifa chamizawa Tina natina Waviana uramisita vena
Piano fani warivo sitafana nyala yenu timaji najatanifu najatanifu najatamuku laifana kutabu yafikavu fizaya waku fatura kumbati ya deya fana talu yafikavu saya waku fatura kumbati ya deya wavyana hatima panana Cintani sanyana yenu Fakachani fifacha mizawa Manachani 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 Yeah, life on out Yeah, fikra Fizayawa Ufatura kumati ya deya Fana utabu Fikra Fizayawa Ufatura kumati ya deya
Azafady aloha fa vony alika eo tokotany eto azafady sao de tratraolona reo azafady salama daholo tsika faly miravatsika rehetra zao arivany zoma arivarivo zao miala tsiny fa vovony alikan'ny monsieur le maire Ndia maire manko voisin-nay ato tsy maintsy ho tenenina izy hoe mandao 50 000 ariary ianao. Bon, lavalava kely tsika androany a, na de hoe zoma harivariva ary a, zoma manifaky androany zany a, de iresaky tsika ary andefa fanadihadiana
Tsy maintsy hazavaina ihany ny saim-bahoaka amin'ny zavatra mitranga sy ny zavatra atao. Sambava, resaka sambava no resahantsika avy eo. Zandry no probleman'i Madagasikara. Resaka alikadia ny tatasika ary iresaka momba n'ity inga Layantomola, Ramasabomanga, mpanolotsaina mahay Rasputin. Isika rehefa avy eo tonga de fantatrareo angamba ny définition zay, tsisy afa-tsy olona anankiroa ny karazan'izay ary mampandova azy de Erika Rakotarosoa de tsy izy zany fa Honoré Rakotomanana, tantôt Honoré, tantôt misy dia anankiray efa adinoko apaky ny anarany izy ty Rasputin, anankiray le manao solomaso tsy haiko ohatrany tsy haiko ny définirany tarehany to ohatran'ny Alain izy de loin fa tsy de long akory fa de loin, ohatran'ny adinoko ny anaran'izy iny. Bon, bref, tsy important izy matoa ohatran'izay fa ny olona manisy importance azy iresaka ny Honoré Rakotomanana isika rehefa avy eo. Bon, resaka alikadia no anombohantsika iresaka. Inona zany izy? Inona? Tena tafidina ambany de ambany mihitsy ny resaka ao Madagasikara ka na ny alika ara dia voatery tsy maintsy akatona ny vavany. Bon, ndao re hanomboka ny tatasikisika somary reraka satria miazakazaka be vao tonga teto. Ny amin'ny hoe karazan'olona ahoana no tokony hitondra, karazan'olona ahoana no tokony hametraka lalàna ary karazan'olona ahoana no inon'ny malagasy. Ilaza filoham-pirenena anankiroa, telo, efatra androany. Andriamatoa Philbert Tsiranana, Ratsiraka Didier, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina ary professeur Albert Zafy. Inona ny zavatra nitovizan'ireo olona efatra ireo, dimy ireo? Dia nisy fanantenana goavana napetraky ny malagasy tamin'ireo olona dimy ireo. Ary azo lazaina hoe nanaraka aveuglement ny malagasy, ohatra raha iresakitsika amin'izany atao hoe Ratsiraka Didier zany, satria impressionné tamin'ny profilany intellectuelny sy ny parcours n'Andriamatoa Didier Ratsiraka ny malagasy tamin'izany taona zany, tamin'izany fotoana zany, tany amin'ny taona 570. Un jeune marin, beau, grand, intellectuel, polyglotte, à peine sorti de la marine française, lava le banty ary manana fahendrena le banty, nanaraka azy aveuglement malagasy. Nametraka ny zavatra napetrana izy, niken'ny malagasy. Ohatran'izany koa ilay mpampianatra, instituteur, manana fahendrena,
manana fahatsorana ary tena tian'izany atao hoe fiarahamonina malagasy. Tonga indray taty amin'ny taona 2000 Andriamatoa Marc Ravalomanana, fort de ses acquis en matière industrielle, développeur de business, self-made man, izany hoe niataka kely tato amin'ilay manam-pahaizana, misy fahendrena, lava ranjanana sy ny karazantsika, dia niditra tato amin'olona indray dynamique, self-made man, success story, izany hoe nanana réussite mihitsy ary tena palpable ny eken'ny malagasy iray manontolo hoe enjana le Ravalomanana. Nanaraka azy aveuglement ny malagasy ary izay napetrany teny eken'ny malagasy satria tanteraka nahita afaka nasolo amin'ny Ratsiraka Didier, nasolo amin'ny Philibert Tsiranana, Ravalomanana Marc, lehilahy endry, manompan'Andriamanitra, manaja vadiko io, ary mandeha farak'izay izy ary toa tsy misy ohatry ny azy taty Afrika raha ny industrie ana laiterie izany na usine mpanao yaourt, dobera sy ny karazany, boisson sy ny karazany, ary natahorana mihitsy. Nanaraka azy ny malagasy ary nikipy atao hoe aveuglement. Sautitsika ny etapy. Rehefa nisy ny tao amin'ny atao hoe transition, dia nisy olona tao hitan'ny malagasy hoe ity zavatra ity tsy mitorina raha tsy leboahitsy. Ary tsy diso ny communauté internationale. Raha nanoro hoe raha andeha hanao fifidianana nareo dia iry ny mety. Gahier Rajaonarimampianina io. Nanaraka azy amin'ny malagasy satria jerena koa fa lehilahy olon'Andriamanitra manjono ny fiangonana isaky ny alahady, tia ary mifandray amin'ny malagasy, tsy akasarotana, tsy siavona. Toy izay mba tonga tao amin'ny ministéran'ny finance na opposition dia niraisiny avokoa. Nametraka ny tena hoe izao ny drafitr'asa hitondrako an'ity. Ka na 3 volana raha ny fanarahana andrasan'ny malagasy teo ihany 3 taona. Nanaraka amin'ny malagasy ary tena nanaraka mihitsy. Voadingany ngia professeur Albert Zafy, chirurgien mahay, manana amin'ny maha-izy azy, mora ifandraisana ihany koa, ary manana fahendrena. Izany hoe nitovizan'izy 5 rahalahy ireo zany dia olona manana fahendrena daholo. Ary nanaraka an'izany atao hoe rafitra sy fiainana avy any amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Avereko ny fari-pahaizana nananan'izy ireo tsirairay avy. Tsy malala fa mpampianatra ny président Tsiranana, ary tamin'izany andro izany atao mpampianatra izany dia manana ny maha-izy azy. Tsy malala fa capitaine de corvette na frégate aloha raha tsy diso tsy haiko ny ambony amin'izy ireo, alohan'ny nafiloam-pirenena minisitra azy Andriamatoa Didier Ratsiraka, ary izy ny négocier ny accord de coopération. Manana ny maha-izy azy zany hoe avy any amin'ny armée française izy no ny sacre nakany amin'ny armée malagasy
zay mindray zaona amin'ny ariary na ny FMG tamin'izany framofogasy ozy izy ny filazan'ny tanora tamin'izany. Andaly teo amin'izany koa Andriamatoa Ravalomanana zay manana maizy azy zay araky ny teneniko teo hoe ny kely ny malagasy ray manontolo ary maro ny malagasy tamin'izany amatapitrisany nidina teny an-dalambe ametraka ny Ravalomanana teto Antananarivo satria c'était la star. Manaraka azy les yeux fermés malagasy. Professeur Albert Zafy nametraka tamin'ny amin'ny Hervelona. Andriamatoa Eradiona Armatianina, expert comptable, aka plus 10 zany, équivalent na doctorat na PhD. Satria raha hanao expertise comptable zany ianao mbola misy akoatran'ny lalana rehetra lavabe le izy DSCG sy ny karaza tokatra amin'ny mbola misy roa taona. Zany hoe presque bac plus 10 zany. PhD ny doctorat ny équivalent. Ny kely ny malagasy aveuglement zany fa hoe maikady. Inona ny tiako lazaina ary aiza ny tiako atongavana? Tsy tonga. Herintaona akory. Tsy ampy herintaona akory. Mera anankiray tonga teo amin'ny fitondrana. Dia mandoa. Ary vao mahita ny sariny malagasy na mahita ny tarehiny tonga dia lopiky. Tsy ampy telo volana akory. Mahita ny Ramatoa Florence ianao tonga dia efa menomenona mitatatata eran'ny tanàna hoe tsy alehany io. Raha mahita ny vahoaka malagasy ianao tratran'ny fidedadedahana amin'ny zavatra sy ny andraikitra raisina amin'ny lalàna tokony apetraka dia misy tsady ny fandavana any Andriamatoa Naina Rabesala. Ny antony anankiray tsotra fotsiny. Raha nandalo teo amin'izany atao commune urbaine n'Antananarivo na maire n'Antananarivo zany, zany atao pasteur Andriamanjato zany, dia fantatry ny olona hoe zao le olona ka nekeny ny olona aveuglement fotsiny ny zavatra nataony. Zany Guy Willy Razanamásy, Marc Ravalomanana, nekeny ny olona satria fantatry ny olona raha eto ny hitondrany ty rangahy atsika dia mba ohatrohatry zao zany ny atongavantsika. D'ailleurs atao anatin'izany andro nitondrany zany olona zany ny commune urbaine n'Antananarivo no tena anisan'ny hoe nampiavaka an'Antananarivo ka na ny ravainy Andriamatoa Guy Willy Razanamásy ary zany atao hoe Zoma. Tsenany Zoma zany dia tsy nampaninona ny malagasy satria fatany hoe tsy hanory voana amin'ny malagasy ity olona mitarika azy sy ity olona miteny azy hoe aok'izay ny amin'io fa mabe embouteillage loatra, tsy nisy ny grevy, tsy nisy ny menomenona. Inona ny tiana olazaina amin'izany zavatra izany? Ny rafitra rehetra, ny zavatra rehetra, lalàna avoaka ny Naina Rabesala dia zao. Manadinitsika malagasy fa copier-coller tahaka ny exactement tamin'ny andron'ny fanjanahantany sy andron'ny Andriamatoa Filoha Philibert Tsiranana ireo ataony Naina Rabesala ho lalàna amin'izao fotoana izao. Eo ny fanontaniana no mipetraka zany hoe ary ao anatin'ny sain'ny malagasy tonga dia hoe fa izy ialahy no ialany sy ao anjakazaka ka anao be lalàna ohatran'io. Zay le izy ialahy zay midika zavatra maromaro zay
Dika zavatra maromaro zay satria fantatry ny malagasy amin'ny amitsipiriany ny fitondran-tenany zany atao hoe naina Rabesala. Tsy mendrika akory izy natsoina hoe Andretsitoaina. Mialatsiny aho. Tsy adala n'Andriamasina valona raha nandahy hoe tsisy an'izany naina Andretsitoaina zany descendant amin'ny Andretsitoaina zao voninahitra. No laviny tanteraka mihitsy satria hitany fa misy fisolokiana samy narehan'izany daholo tsika menakavy. Antananarivo tsy azonao fitahana amin'ny zavatra hoe zavatra body. Fantatra Antananarivo hatramin'ny aty frictionnao, hatramin'ny zavatra nataonao, hatramin'ny mombamombanao. Ka tsy hainao mihitsy no ekena Antananarivo dia ametraka lalàna amin'ny lalàna izay tany amin'ny fanjanahantany sy tany amin'ny andron'ny Dadabe Tserano. Tsy hainao no Ramarsona, tsy hainao no Andriamanjato Richard, na hoe Marc Ravalomanana na Guy Willy Razanamasa. Tsy izany ianao tompoko. Fantatry ny malagasy ny kilemanao hoe ahoany ty boy ty bandy Monsieur Milay ty, iza moa ela. Zay le resaka ka dia atsipoko le izy aloha. Raha metraka zavatra grand dia tsy maintsy grand koa mametraka azy. Grand reo ny teneniko reo, grand reo ny citeko reo, ninona lazainao. Tsy azonao lavina mihitsy fa zany tatsiraka dide zany 420 taona teo amin'ny fitondrana. Nalazaina ary izy hoe tsy navita. Zany Philbert Tirana zany 12 taona teo amin'ny fitondrana. Nalazaina ary izy hoe nofo. Zany Albert Zafy zany amatapitrisany vahoaka nanaraka an'izany. Fa zany naina Rabesala zany tonga teo amin'ny commune urbaine Antananarivo amin'ny alalan'ny Alabato, amin'ny alalan'ny Compte Tsimazava. Zany hoe tsy safidina Antananarivo mihitsy aloha ny gia. Dikan'izany zany dia tokony mba ho low profile fa tsy mianan-kendry. Ary faharoa, rehefa misy ny kilema na amin'ny fitondran-tena zany na amin'ny eo amin'ny fiarahamonina araky ny fitiavana sy ny fifankatiavana, indrindrindrina amin'ny tokantrano, dia alao mipetraka lamina fa tsy ho ankatoavin'ny olona mihitsy. Sady en plus ianao fantatry ny olona hoe le olona, le malagasy anankiray anisan'ny tsy tian'ny malagasy indrindra amintsika miteny zao, ny fantatry ny malagasy fa nametraka anao eo dia Rapierre Bolo zany. Ataovy ny statistika fa mbola maro ary amin'ny arivony amanalina ny malagasy raha ny tena marina raha tsy dia hoe hiandry radiolona loatra ny tsy tian'ny malagasy fa le boiny. Fantatry ny malagasy nefa fa iny no nametraka ny gia teo. Tsy ho toa mihitsy zany raka ary tsy maintsy manao resaka mandeha amin'ny resaka alika, resaka alika tahaka amin'izao ny zavatra mitranga eo amin'le commune ary mahamenatra. Raha tokony ny heritreritra aloha ny commune anasazy ny alikan'ny olona mivovo dia ny zavatra tokony ataon'ny commune voalohany indrindra amin'izao fotoana izao dia mifanendrehana ny alikadia. Maro ny alikadia
raha ao amin'ny commune urbaine Antananarivo. Fa alaivo sary ihany anena izany ary akatona amin'ny vavan'ny alika amin'ny alina dia dikan'izany afaka misoko miadana, misoko mangina, manararoatra, mimpangalatra. Alaivo sary anie zany e. Ny alika no miavertira voalohany hoe mialany ny mpangalatra. Misy fofona atsimo lany mamiainga avany lavidavitra avany. Fa manomboka eto zany dia ampanginina ny alika. Fa izao zany mbola tsotra. Fa ny teny mazina zany zavatra zany anie dia zao hoe jereo tsara anie ny mpanao politika. Vao miteny ny mpanao politika, vao mi-intervenir ny mpanao politika, ndao ialako tsiny ifonako indrindra hoe mivovo dia akatona ny vavany dia alefa mitsefa. Ohatran'izay koa zany ny alika amin'izao fotoana izao. Vao mivovo ny alika dia akatona ny vavany ary miaraka direct amin'izay ny vola 50 000 ariary. Zany hoe ampitahorina any amin'ny zavatra hafa zany le malagasy mba tsy hieritreritra amin'ny zavatra tena tokony hifotorana hoe tsy milamina intsony ity raharaham-pirenena ity. Na izany na tsy izany, lalàna diso zany. Lalàna diso zany. Marina tokoa fa micrée nuisance ny alika mivovo isak'alina. Kanefa ny alika amin'izao fotoana izao, zay manko le problème zay. Tsy fantatra le ngamera fa ny alika amin'izao fotoana izao efa pratiquement dressé daholo. Ary tsy mivovo io alika io raha tsy misy danger manantona. Na ho avy ody ny tompony dia fa manao miavertir izy hoe ho avy ramozay. Takan'izany ny alikako. Taloha vao ry ambany ery am-pont ery an'Ansana ery dia fa mivovo izy mi-prévenir ny gardien hoe gardien hoe voy ny vavady. Fa vao manao an'izay fotsiny le alika, vovo intelo inefatra izy. Dia fa fantatry gardien hoe efa ery ambany ery ramose. Dia fa miandry ny vavady fotsiny izy dia miklaksona 10 minitra après an'izay na 10 minitra dia fa tonga eo. Izay ny alika amin'izao fotoana izao. Izany hoe na ny resaka alika raha tsy hainy merakory. Ny resaka momba ny alika amin'izao fotoana izao, ny alika anie amin'izao fotoana izao, efa misy alika raha misaina lavitra noho ny olona. Tena marina zany. Misy alika aza misaina lavitra noho ny olona. Misy alika tsy mba azanao hena, tsy tompony ianao, tsy mihinana an'io izy. Reo fidapa zany. Satria indraindray ny zavatra ataon'ny mpangalatra dia hena, éponge nendasiny dralahy dia atsipiny eo amin'ny tokotaninao dia sepotra ny alikanao, afaka adondroso satria mibotsinao amin'ny vavoniny iny dia maty le alika. Fa ny alika amin'izao fotoana izao tsy mihinana sakafo atolotry ny olon-kafa afa-tsy ny tompony na ny olona mahazatra azy ihany. Zay ny hoe dressena amin'ireo fidapa le alika. Zany ary tsy fantatrao misy élémentaire. Tsy fantatrao hoe ny alika matoa izy mivovo dia fantana hoe ho avy ny tompony. Matoa izy mivovo misy danger zay raha efa ohatrany ny tompony. Zany hoe sy mba hangamera mihitsy zany ny fiarahamonina. Asa nga mety mieritreritra ny gamera hoe ohatry ny aty an-dafy ka ny alika matory any an-trano. Oui, c'est vrai, ho an'ny appartement. Ary efa misy fomba mihitsy formena sy
fitezanany alika tsy vovo an-trano ho dingamera tsy fantatr' zany zany hoe ila frantsa tsy Madagasikara misy ezaka mbola tokony atao ao alohan'ny fanaovana lalàna zay vao manao didi-jadona ohatran'io fa na izany na tsy zany na izany na tsy zany tsy anananao le gabarian'le olona teo alohanao ka afahanao minentanenta mametaka lalàna tsy tokony ianao ny avita ametraka azy. Zao ny zavatra teneniko a. Tena apresiako anao an'ireo lalàn'ireo satria ny antony de zao ho hitanao ny fanoheran'ny malagasy anao ary ho ampidinin'ny malagasy eny an-dalambe daholo ny alika ary zay mihitsy no angatahako amintsika malagasy zay manana alika hiteny amin'ny avenue ny alika amin'ny fotoana ray na avao eny amin'ny arabe amin'ny fotoana ray de asevony vovo anaovana contestation générale. Tsika malagasy koa manko dia klasika ihany koa tsika amin'ny fomba fanoherana. Le ato amin'ny Facebook ato zany de tena hoe manohatra ary manevateva olona amin'le zavatra mitranga fa misy fanoherana azo atao dia entina midina eny amin'ny avenue ny alika de ampivovozona en face ny commune andro sabotsy na andro zoma après midi ditangana iny ny tokony atao sy ny zavatra tokony atao rehefa manafika ka mitifitra amin'ny miaramila dia laseo ny alika de hitaneo raha mahatoraka amin'ireny bulldog sy reny dog argentin na reny boer bull reny dralahy fa zany teny anareo fa tapitra mitsoka any ambony camion reo. Fomba fampisehoana tolona anankiray zany fanaovana contestation. Zadra mahafinaritra zao de rehefa manao antso avo inga fleurie nareo ara tsy miarina anareo de zao ny fampiantso ny olona tsy vory tapitapika eo efa maninona kosa am'izao vao miantso ka maika kosa lizy maika mila réaction rapide matona voaka ny gabarian'ireo olona ny tenenindreo dia tsy gabaria ianao azonaina rabezala fa aza minentanenta aza midedadedaka misarotra ny laharana tsy tokony ho laharan'ny tena fa manjary afa-baraka fotsiny eo anao kanika anaovan'ny olona vovo na lasa resaka alika fotsiny amin'ny zavatra mitranga. Tsara manontany tena aloha ianao hoe izy ianao ary inona ny tena kilemanao raha voakan'ny olona ny kilemanao sahirana ianao nainy ajao ihany le fiarahamonina ajao reo conseillers municipaux reo respecteo ny procédure sahirana ianao raha voakan'ny olona ny secret anao fa de efa miteny zay zay aloha ndao eny amin'ny kiady tsika. Lafayan ninyaninanao feno fity tena mafana aqui
Sarutrani Nyanadi Allahu Nagaladi Jazz Nila Nila Nyali Namanki Lesari Nao Atagwantu Fandina I'm gonna need it. Siempre tú mi maraina, Shaitanano, Shipantara green light, Hilenu, Fitika uirai, Shitano, I'm broken all life you did. If I would do that one now. Nice and nice, but I will be lonely. But you're waiting, fires out, keep pulling souls up. But you want me alone, never rise. I mean, I know, come tell me, you are Tena sama kau, menanja wanita now. You know what to carry, so you're not alone. Saling ang tiya, mitag nilaminayan. Humanity. Automatiro ni fiena nantan, kalawawya ni farani, sawita masisaraw, putika sifona, sofyana, ifanyara tamata. If I don't got one now, eyes on eyes, not a beat, you know it, but 220, eyes out, into this out, sorrow, but you're now, never lies, I need a love, I'm tired, give me what don't I. Ie. Misy olona mampatsiato hoe saika ny tontolon'ny omby eo Andriamatoa Naina Rabesary. Tena marina tokoa zany. Raha amin'ny fomba malagasy olona hoe saika ny tontolon'ny omby zany raha omby andeha hanaovana joro na omby andeha hanaovana fombafomba ka saika ny tontolon'le omby ianao dia fambaraloza zany, fambararatsy zany. Tsy mirary ratsy an-drangah aloha zany fa misy dikany zany mba manontania any ny lehibe fa fambararatsy zany amin'ny toetra sy ny amin'ny fombafomba malagasy.
Bon, iresaka ny sambavitsika dia sady ampitaotsika mixe ao ny resaka hoe zandry no problema ny Madagasikara. Zao hiteny ny Andry Rajoelina fa mbola tsy misy mahavita ny vitany amin'ny foto-drafitr'asa nataony tany Antala amin'ity resaka karazana hoe siège national amin'ny momba ny ketrika vany izay atao any Antala ity. Adinon'ny Andry Rajoelina fa vao mierikery eo kely eo fotsiny izy dia feno palmi izay nambolena tamin'ny andron'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka fa raha nitohy tokony betsaka lavitra noho ny palme tamin'iny côte nord-est iny. Raha moa tsy hiteny hoe inona ny antony na inona ny antony na fantatra aho. Adinony tanteraka fa ny lalana nandehanany niala avy eo Asambava nakany Antala dia lalana nataony Andriamatoa Ravalomanana ary anisan'ny foto-drafitr'asa lehibe indrindra izany tany. Adinony tanteraka fa vao tamin'ny 2019 fotsiny no anisan'ny tena nanan-karena ary maro ny nanan-karena tapoka 2018, 2017, 2018, 2019 tany Sambava amin'ny resaka vidin'ny vany tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ier Rajaonarimampianina 2017, 2017, 2018 ka nahatongavan'ny kilaon'ny vany hatrany amin'ny $500. Adinon'ny Andry Rajoelina tanteraka fa vao tonga teo amin'ny fitondrany Andry Rajoelina dia nanaovany Andry Rajoelina sy son compagnon le plus aimé cartel ny lavany tany Antala sy Sambava ka nidina hatrany amin'ny 1,500,000 na 2,600,000 ny kilaon'ny vany ary nampahantra tapoka an'ireto vahoaka ny Sava ary nampingosingosy azy ireo mihitsy hoe raha mbola izany Andry Rajoelina izany dia hanafaranay taranaka ary hanozonanay taranaka. Anika tsy maintsy napresia ny ireto vahoaka malagasy, tsy maintsy nasiana animateur hoe zao ny hira atao, zao ny hira ary nanakaramana an'ireto izany manko ny any amin'ny faritra. Misy ny antsoina hoe mpiventy ary ireo karamaina ireo manao ny animation dia manao simulacre ireo le olona na dia efa tezitra aza izy satria misy vola raisiny amin'ireny. Mahazo hatrany amin'ny 100,000 par personne amin'ireny hetsika fandraisana vahiny ohatran'ireny fa tsy voatery hoe faly ireto olona mandray an'i Andry Rajoelina fa misy koa izany ny atao hoe fihetsika azo atao amin'ny fiatsaram-belatsihy dia samy mahazo amin'izay ilainy eo, azo ny vary, azo ny masinina fa sy fifidianana eo amin'ny herinandro fotsiny raha isy hifidy an'i Andry Rajoelina izany. Manofy ianao, tena manofy ianao. Izany hoe hain'ny malagasy koa izany ny fiatsaram-belatsihy. Hain'ny malagasy mody mandray anao, mody mitsikitsiky eo izy anefa anatin'ny fony eo. C'est la haine totale. Ary kaopy le malagasy ny antony anaovanao an'ity cartel ty anina national ny vany ity dia himaîtrisenao ny vidin'ny lavamianay. Izany hoe institutionnalisen'nga Andry Rajoelina mihitsy izany le exploitation de l'homme à l'homme. Satria rehefa nijery an'ilay izy, il y a quand même pas mal, il y a des millions et des millions de dollars en jeu
ahoana ny fomba ihinanana an'ity en amont, zany hoe aty amin'ny superstructure dia ny fametrahana zavatra ohatran'ireny izay miaro ny cartel. Zany hoe tena danger raha fitondrana hafa araky ny teneniko sy ny siteko teo no mametraka an'izany zavatra zany dia tsy mahana ny vahoaka. Fa amin'izy ireo lahy reto dia efa mieritreritra ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny fomba ialana amin'reto boakely reto. Satria boakely manimba-tsemana. Jerena atao boakely nefa atao bokin'ozatra. Jerena atao boakely nefa atao manana miaramila. Jerena atao boakely nefa manana basy. Jerena atao boakely nefa afaka managadra. Zany hoe mila saina matotra zany. Ny problema manko dia zao isika malagasy tsy haitsika koa no atao hoe mitambatra. Tsopo loatra isika. Ary efa zatra ketrika seul. Kanika rehefa tonga hoe ilaina ny solidarité dia tsy fantatry ny malagasy akory hoe aiza ny tokony varavarana, dondonina, fa lasa indray izany amin'ny fahavalony no misy lelaka. Maromaro amin'ireo mpanao vania ireo no mandeha milahatra mandroy maka avion eo Sambava dia hamonjy milahatra misy lelaka ao Behoririka. Maromaro amin'izy ireo zany. Ary tsy afenina. Izay ny tena problema nyreto métis sinoa reto. Izay ny tena problema amin'ny métis sinoa. Métis sinoa danger raha hisy lelaka. Ary izy ihany koa nefany no mivadika voalohany aminao rehefa tonga ilay occasion hipetafany anao. Ka izay no mampatonga ilay raharaham-pirenena tsy mandeha. Misy ambiguïté foana izy, misy ohatran'ny karazany hoe frein zany. Na hisy te olona ho sara ohatra tena reto ilay malagasy, tena malagasy 100 isan-jato. Dia misy an'ireto métis sinoa mpamadika mandeha mitoroka miakatra aty Antananarivo milaza hoe Ianina no tena mpamadika ao Sambava ao. Ianina no tokony enjehana ao Antala ao. Dia normal raha olona efa 50 taona no nanao vania dia lasa tapitapoka eo, tsy afaka manao exportation intsony fa tsy maintsy amidy amin'ny groupe nga Pera Bleu. Nefa n'izy raha nisy dia nisy 2 taona na 2 taona tao anatin'ilay activité. Zay zany no mahadanjerosy an'ilay hoe tsy afenina zany fa zany ny toetra amin'ny métis sinoa any Tamatavy misy zany. Ary rehefa mankany Tamatavy nga Pera Bleu dia mahita sinoa ianao akaikiny eo. Tena pisoleraka tokoa. Ary tsy refesa mandidy eo Tamatavy ao. Tompon'ny bois de rose, tompon'ny fasy mainty. Dia malagasy 100 isan-jato, pur sang, tsy mahateny fa fehezin'ny sinoa sy ny karana. Satria any amin'ireny ny vola. Io zany ilay izy raha malagasy hoe ianao tokony hijery mombanao sy ianao. Ny hafeten'ny sinoa métis manko dia zao. Misolelaka izy rehefa mody malemy zay izy rehefa hanomboka ho voadona izy. Hitany zany fa efa manomboka mivadika ny zavatra dia mody malemy ary mody misitrika mihitsy ambanin'ny heliky ny malagasy 100 isan-jato izy. Dia eo izy vao mody mamoaka ny volany manampy anao. Dia rehefa tonga amin'izay ilay fitondrana dia efa izy indray ny voalohany eo akaikin'ilay fitondrana satria takany hoe izy no nanao an'ilay mouvement. Zay zany ny danjerosy amin'ny resiny métis sinoa reto. Misy maromaro izy any Antala. Misy anakiroa telo izy ao Tamatavy ao. Danjerosy ireo.
Misy ny opération karana OPK fa any amin'ireny faritra ireny ny sinoa koa ny tena manjakazaka mety hisy sinoa ary tena mivarotra am-pitsanganana amin'ny malagasy mihitsy. Ianao io tsy malala fa izy miara-mivory aminao io ne milahatra amin'ny silelaka ao bioririka, zavatra rehetra resahanao am-pivorianao efa tonga ny daoly. Ny ahafantarako an'izany dia izao tsotra fotsiny. Raha ohatra zao nisy mety hisy sinoa tokony niresaka tamiko. Tena vitany hatramin'ny hoe aleony mikipo ny masony miaraka amina zanaka malfra totakely ny zanany, zanany vavy. Akipony mihitsy ny masony, petapetafan'ny olona any amin'ny tranony any. Eritrereto amin'izany sakrifisy ataony. Akipony ny masony mba hampatsara an'ilay businessiny. Dia sakrifiany ny zanany miaraka amin'ny zanaka totakely satria hoe olona akaikina président sarotra miady amin'ireny. Dia sakrifiana ilay zazavavy, ankorazena mihitsy ary anaonao foana. Sarotra ny mahazo ny vahoaka n'Antalahy. Sarotra ny mahazo ny vahoaka ny Sambava. Fa mino sy mahatoky aho fa manana fahendrena ireo vahoaka ireo ka rehefa avy ny andro sy ny ora dia fantany ny lalana tokony andanany. Meko ohatra fotsiny ianao miainga avy aty Mananara, Maroantrehitra, Fenerive-Est, mipakatra ny Sambava, amin'iny Ambilobe, Nosy be sy ny karazan'iny, tapatapaka taony ny Bois de Rose. Olona tokony andraikitra amin'izany mody manome trano anao, ndao atao hoe 600 mètres carrés. Le izy, le birao zany sy le zavatra na atao hoe 1000 mètres carrés tsy maninona. Dia calculeo raha atao hoe 12 millions mètres carrés, eo amin'ny 12 milliards eo fotsiny zany. Manao an'io trano io. Andao atao hoe 15 millions. Satria trano hoe tena milay be mihitsy zany, dia 15 milliards zany. Dia koa ny vola very taminao fotsiny collecteur anankiray, napam-boly vany anankiray fotsiny, very 5 milliards ao anatin'ny taona iray, ary maty tapaka lalandra ny sasany ao anatin'ny taona iray. Dia eritrereto zany hoe inona ny zava-bitan'io fanjakana io taminao tao anatin'ny herintaona sy tapany 570 isan-jaton'ny mpanao vany tany Sambava sy Antalahy nahantra tanteraka ary very fanahy mbola velona. Baky ny trosa, baky ny trosa. Satria natoky loatra hoe hiakatra ny vidin'ity takany tamin'ny andron'ny Gaër Rajaonarimampianina. Hiakatra ny vidin'ity vany ity, kanjo ity nisy totakely tonga avany, le cowboy, tropon'ny likiliko, tropon'ny bitro, namboariny vany, napetrany kartelina, vita teo daholo miara menaka azy. Vita teo daholo. Za miteny anareo fa raha tany Afrika ny zavatra ohatr'izany efa nisy olona tapadoha tamin'ny kopikopy. Malemy loatra ianao malagasy. Ianao koa ne tsy mahay miaro amin'ny fanananao e. Satria manko le variana mikatramo, variana mamitaka sika malagasy, variana mifitaka. Dia hany ka rehefa voadona ianao dia hoy le mahantra ambakainao foana isan'andro eo hoe akorinao zay, isan'andro koa zay ambakainao foana eto.
Fa raha ohatra hoe miakatra ambonimbony ny karaman'ireo olona ireo olona velominao miasa amin'ny lavanianao ao, nampanankarena azy koa, au lieu de mividy 4-4 ianao, tena misy fianakaviana any Sambava any Antalahy tena 4-4 eo tokotaniny zany a. De nefa le olona tonga miasa ao aminy, iny amin'ny sorta kely, zara raha mba miakanjo, de sahirana anao, nefa le dala am'zany, ity mety soloa mivoaka avy any amin'ny trano, manimanitra ohatran'ny inona, lay ohatran'ny tena hoe olona mivoaka avy any an-danitra e. Ianao moa tsy miteny fa variana anao mijery an'le izy hoe le malagasy le tena autochtone zany na indigène ny filazana zany, tena mampalahelo a, tena exploitation de l'homme par l'homme. Fa izay zavatra iny nefa tsy midika, zany hoe na misy tombontsoa n'inona ary tao tany amin'ireny faritra ireny, tsy tena ny malagasy loatra ny tena zoira ny avantage amin'ny zavatra ohatran'ireny, fa exploité total le malagasy. Aritan'ny olona anie zany, aritan'le malagasy koa anie zany. Hoe voadona ianao ry patron ka de jerevinao ao. Tsy ho voatarika ao hidina an-dalambe le malagasy satria ianao manambaka azy isan'andro san'andro. Firy taona ianao nanambaka azy teo. Dikan'izany mba rehefa mba misy développement mba hatongavana an'izany atao hoe développement durable, de miaraka amin'ny monsieur développé hatrany amin'ny farany ambany indrindra ka hatrany amin'ny farany ambony indrindra. Fa rehefa mety ny afera, de patron makany an-dafy isaka teteky, mividy akanjo importé ny zanaky patron, miaingo be foana, solakanjony telo ao anatin'iray andro satria mafana loatra ny Sambava. Misy vehivavy zay moa maka sary any Maroantsatrany de gaga mihitsy aho hoe inona ary ny tena asan'ity siby ity fa na ny trano na ny tomobile milay be daholo. Zao ianao voadona daholo na ny mpiasanao ary tsy miaro anao satria ambany ny karamamenao azy. Jereo ny rehefa ho avy zay fotoana zay, ho avy ny fotoana hoe iny koa ngiara vatomanga nga izy teo, nga Pierre Bleu indray andro any voasambotra hono. De taddio zay teniko zay raha hisy grevy akory ny mpiara-miasa aminy. Taddio. Satria ny karamany rehetra tsy mampanankarena azy mihitsy nefa le ry exploitation de l'homme par l'homme. Tsy afa-metsika le olona. Satria tompon'ny tanàna no iadinao ve? Ka zay izy io ry Sambava, zay izy io ry Antalahy, ry Vohemara, ry Nosy-be, ry Diana. Rehefa tsy neta no nataonao, ka hieritseritra ianao amin'izao fotoana izao hoe iza miaro anao, de tsisy mpiaro ianao satria tazanin'le vahoaka vato ambany fotsiny ianao hoe akorinao zay, taloha zay namboarinao, io ianao misy manamboatra. Zay le izy ary tena mampalahelo le situation. De any amin'le économie malagasy le izy no miantra avy eo satria le rentrée ana devise lasa midina ambany be. De le any amin'le système atao amin'le équilibre entre ny dépense sy ny recette tsy mikolla satria miena tanteraka ary tonga de misy conséquence amin'ny fidiran'ny devise amin'ny vanille satria ry zalahy ihany ny fixé an'le vidiny, de any amin'ny société any amin'ny paradis fiscal any no mividy an'le izy, zay vao mivarotra any amin'ny tokony hatongava an'le izy no zavatra no fandehan'le raharaha. Ka tsisy afa-tsy ny tolona, fametrahana ny tolona aingana mba fantaro hoe aiza ny varavarana tokony dondonina raha tianao mialany zany tsipolitra
ma izany tsilo zany amin'ny tongotra ao tsy maintsy miainga avy any aminao koa ary tsy maintsy misetrika avy any aminao. Aiza mieritreritra hoe aty ny varavarana tokony dondoniko fa tsy ary. Any amin'ny fahavalonao indray ianao mandeha misilelaka, aizanao ny tsy ho voadona foana, sahirana ianao avy eo satria jeren'ny olona fotsiny amin'ny zavatra tokony atao, tsy fantatrao akory ny tokony ataonao. Ndahoara. Eny ary hiditra amin'ny vetikevitra faharotsika resaka hoe androravelona no probleman'i Madagasikara ataontsika milahady iny. Apatsy-Ivoire sao adiniko a. Fa hiresaka an'ity lay antimôla ity isika. Aleoko aloha ianoanareo kely mba hampalotika anareo mihitsy ity zavatra teneniny mba amizay tsika mitovy même niveau ny resakontsika. Zao manko a. Alohan'ny ampidirako azy dia zao. Malay dia nanazava hoe inona no antony mahatonga ny monde justice niaraka monde justice Madagasikara zany ary misy teny fampiarahana tamin'ny Frantsa ireny zavatra ireny.
dia satria acta amin'le antsoina amin'ny teny teknika hoe fait de justice sy ny fait d'injustice ny zavatra nivoriana teo amin'ny mpanorama. Zany hoe tao amin'ny resaka tao amin'ny mpanorama tao zany dia tsy nisy resaka afa-tsy ny anjorony angah tsy fantatro fitenenana hoe miala Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy azo afangaro mihitsy i Fleury Rakotomalala amin'ny teny sy ny monde justice amin'ny maha société civile ny monde justice. Fa raha nisy an'izay teny izay tao amin'ny panorama dia nivoaka moramora ny monde justice satria tsy rôlina ny société civile no mangataka filoham-pirenena miala ianao. Mazava angamb'izay. Zao nefa ny zavatra mitranga. Rehefa vita iny fivoriana manetriketrika iny ary tsara le résolution vita tao satria tena correspondre tsara amin'le zavatra nitakiany monde justice hatramin'izay tao anatin'ny heritaona sy tapan'izay ankoatran'ny hoe zavatra ao anatin'ny actualité zany hoe amin'izao fotoana izao. Fa raha amin'ny ankapobeny dia zavatra nitakiany monde justice efa ela no tonga amin'ny fotoana tokony andehanany amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao. Ohatra ny enquête parlementaire amin'ny resaka doublon. Ny enquête parlementaire amin'ny resaka décision anticonstitutionnelle rehetra niraisin'ny non contestation plutôt niraisin'ny HCC sy ny filoham-pirenena ary ny gouvernement nanomboka tamin'ny 2019 ary ny resaka procédure judiciaire izay tokony atao sy apetraka ihany koa. Ka rehefa nifampiresaka ny tsirairay dia hoe aleotsika mba mifanaraka hoe aza dia mandeha mitonantonana makany amin'ny fandaharana donidresaka fataon'ny olona 1 contre 3 any ianareo dia pitehan'ny olona eo ambonin'ny latabatra, eo ambonin'ny télé ny zavatra natsanganareo sy ny zavatra nivitainareo. Fitaka sy famandriana ny fandaharana ohatran'ireny. Zany hoe ny tiako lazaina tamin'izay zavatra izay, tamin'izay resaka izay dia hoe tsy maintsy hamono afo ny fanjakana amin'io zavatra io ka mila mitandrina isika menakavy amin'ny fametrahana ny tongotra hoe andeha arỳ na andeha atsy. Dia za izy efa mandefa pitsikilo ao anatin'le processus mihitsy sy ny zavatra natao teny amin'ny panorama. Satria rehefa nijerena le fifidianana ao anatin'le zavatra tapahana dia misy gropin'olona teo kanefa dia tsy nanao siny anankiroa fotsiny izy dia fantatra nefany hoe izy ireo olona ireo fa very mifabitro ho tsazo daholo angamba ny olona rehetra dia izay zany efa ahitana hoe manomboka voadona ary manomboka miezaka amin'ny miaro tena de manière ridicule ny fitondrana. Zao zavatra lazaiko antsika. Misinona rehefa amin'ny par expérience zay amin'ny fitondrana ary efa niteny an'izay zao zavatra teneniko il y a 7 mois, 8 mois de cela na 9 mois même. Hoe tsy tatiny nga zay efa miverina ny anaran'le olona. Tsy tatiny nga Ratsirahonana nga Ratsiraka fanaingan-tanana niaraka tamin'ny Andry Rajoelina iny. Ny dikan'iny dia hoe vita Ratsirahonana fa nga Ratsiraka iray no mamilitsaina any Andry Rajoelina nanomboka tamin'iny.
Zay ny imazy tiany Andry Rajoelina pasena amin'iny. Eritreritry ngia Andry Rajoelina zay fa tsy voatery hoe eritreritry ngia Ratsiraka kosa nefa. Fa amin'ny Andriamatoa Ratsirahonana dia horreur. Tena horreur aminy mihitsy reny. Tena ohatrany hoe opa reny. Alefa eo amin'ny tavany Andriamatoa Ratsirahonana iny fihetsika nataony Andriamatoa Andry Rajoelina iny, ary tena alahelo tanteraka iny zavatra iny satria ohatran'ny fanompana azy fantatr'Andriamatoa Andry Rajoelina tsara fa raha misy olona tsy tiany ngia Ratsirahonana dia izany Ratsiraka Didier zany. Avero kely ny tantara. Raha tao anatin'ny fifidianana tamin'ny andron'ny professeur Albert Zafy sy Ratsiraka dia nanao double jeu ngia Ratsirahonana. Ary anisan'ny olona niteneniny tamin'izany andro zany, olona teto akaiky teto izy taloha, efa lasa any ambadika any, ny hoe io ndray nizaniza tonga eo tsika daholo ny rôlina. Taitra be lera namana. Rehefa namana manko dia mpamadika, fa tsy maninona teneniko. Taitra be lera namana satria lera namana io nanohana ny Zafy, nanohana ny professeur Albert Zafy. Ahoana? Aza matahotra lafa nizaniza tonga eo dia tsika daholo ny rôlina. Dia fa ahoana? Samy miko vola daholo reo. Zany hoe samy mifina nanome volany ngia Ratsiraka zany ngia Ratsirahonana. Raha filazana ngia Didier Ratsiraka miala tsiny toko ray aman-dreny filoha Ratsiraka. Meny koa zany professeur Albert Zafy. Dia rehefa lany Andriamatoa Didier Ratsiraka dia nanantena mafy Andriamatoa Ratsirahonana fa izy ny premier ministre. Tsy fantatry ny Andriamatoa Ratsirahonana fa ny zavatra namaky an'Andriamatoa Didier Ratsiraka dia nanao ny ankety momba ny rova. Vao tonga mihitsy izy ary anisan'ny tokony ny olona écarté ao anatin'ny pouvoir anatin'izany satria andeha ny ankety dia Andriamatoa ngia Ratsirahonana. Zany hoe tena impossible mihitsy no a premier ministre an'Andriamatoa Ratsirahonana. Pascal Rakotomavo, feu Pascal Rakotomavo nommé tamin'izay fotoan'izay, nidingina ny rambon'ny Ratsirahonana ary ny juré mihitsy izy hoe elandray dia tsy maintsy tratraka la Ratsiraka. Didier moa fiantsona azy, elandray ry Didier dia tsy maintsy tratraka la. Zany hoe tena opa tanteraka ho an'ny ngia Ratsirahonana iny fanangana tanana niaraka tamin'ny Andry Rajoelina iny. Rehefa ngia Ratsirahonana no manomboka miataka amin'ny pouvoir dia fa akaiky izay nitotonan'io pouvoir io. Nanao mpimaso tamin'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier ngia Ratsirahonana tamin'ilay émission farany teo hoe mifankahazo zay kanefa tsy fantany ihany koa fa tena tsy tatany Andriamatoa Ratsiraka ihany koa Didier ny fandorana ny rova. Azadiny fa ao anatin'ny tantaran'ny Andriana dia misy Andriana nitsoaka jusqu'à hatrany amin'ny faritsy Marilambo, Mahanoro, Vatomandry iny. Misy anara-tanàna zay ihany raha tsy diso aho hoe mety misy ampatsiahana ahy eo fa avy ao amin'izay misy an'Andriamatoa Ratsiraka. Raha tsy diso aho tao Betsareiny izy zay, Betsareiny. Tamin'ny andro ny Andriamatoa, tamin'ny andro ny mpanjaka Andrinam-Ponomerina no voentsika ireto Andriana, Andrin-dranandro nipetraka teo a Mokajy izay ambopeno amin'izao fotoan'izao dia nisy nitsoaka mandeha ny Etsinanana dia tonga hatrany amin'iny faritry Mahanoro, Vatomandry sy Betsareina lazaiko io.
Betsaraina io mandeha tongotra raha tsy diso aho eo amin'ny adiny enina eo mety ho diso aho fa 16 kilometra miala amin'ny Mahanora izay raha tsy diso aho. Menatra manko ngia Roland Ratsiraka dia tsy navelany nalivona tany ary nody any amin'ny fahasan-drazany nindrainy rehefa maty fa naleviny ao amin'ny fasan'ny vahiny ao Tamatavy. Menatra izy, asa inona mamenatra azy avy ny Betsaraina izy. Tsy fantany fa zany Betsaraina zany dia manana fototra, tena misy fototra andriana mihitsy Andrindranandro avy aty Antananarivo. Lazaevo diso indray ny tenin'ny Fleury Rakotomalala. Mba mianara ho any tantara. Fa miteniteny foana ny olona manko rehefa tsy mahay dia manambanimbany olona fotsiny. Tena misy fiaviana andrinambony ny olona vao Betsaraina satria ireo no anisan'ilay voahenjika satria nofenoina tsy mahafotsy Ambohipeno tamin'izany andro izany. Ka izay no nahatonga azy hoe Ambohipeno. Izay no mahatonga ny sasany soloaka miteny hoe Ambohipeno ova tsy mahafotsy fa raha miara-tantara mbola io ny aviavy lehibe ary anisan'ny lehibe indrindra ao Antananarivo ny aviavy Ambohipeno ary mbola misy fahasan-drazany ireo olona ireo ao ambadika ao. Azonareo manontaniana amin'ngia Didier Ratsiraka izany. Tsy tatiny Andriamatoa Didier Ratsiraka mihitsy vavolombelona zany ny tenako satria izany niara niasa taminy. Tena tsy tatiny mihitsy ary nakarary ny vavoniny nandorana ny rovo izany. Ao anatin'izany koa professeur Albert Zafy satria akaiky tamin'ny Andriamatoa Bettina Bruno sy ngia Abdila ny tenako ary mahafantatra an'izany tsara. Tena tsy zaka amin'ny professeur Albert Zafy koa no nandorana ny rovo. Mbola velona Bettina Bruno iny azonareo anontaniana hoe akaiky azy hoe za sa tsy akaiky azy. Azonareo inona no tiako atongavana amin'izay zavatra izay? Nanomboka niataka tamin'ny andro Ratsirahonana. Tsy manana mpamono afo, tsy manana pompier tsony Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia pompier efa taty ambanin'ny lakaly. Pompier efa tsy eritreretin'ny olona tsony ny valeurany. Pompier efa tena valaka tanteraka. Pompier efa mibegaye. Pompier efa mizozoty. No tiana roso teo ambonin'ny plateau amin'ny TVM amono afo ka nampitehana n'le hetsika nataony reto mpanohatra tao amin'ny panorama omaly. Ilay sinina dia hoe rehefa manomboka misitaka Ratsirahonana ka miditra tsehatra Honoré Rakotomanana sa Rakotoarimanana tsy haiko intsony dia ho vita zay le fitondrana satria tsisy fitondrana narovan'ny ngia Honoré Rakotoarimanana ka nipetraka ary voaro. Au contraire vao maika nahalotika amin'ny malagasy ary raha misy olona anisan'ny olona contesté ary qui n'est pas non plus apprécié aorinan'le Pierre Bleu teneniko sy ngia Ratsirahonana dia anisany ho voasoratra ao anatin'ny tantara fa le plus zahi izany hoe tena tsy tian'ny malagasy mihitsy izany Honoré Rakotoarimanana izany. Nanana chance niara-niasa taminy ahako tao anatin'izany hoe nanolo-tsaina an'ngia Prime Ministre Ravelonarivo tamin'izany andro. Za moa tsy ofisialy ary j'ai jamais été officiel amin'ny zavatra ohatr'izany. Fa manana zavatra ho tenenina ary ekeny le Prime Ministre.
Raha misy olona afaka mifamaly tamin'izany premier ministre zany ka manakapoka varavarana tamin'izany andro, dia ny tenako ampanetretena ny tenako zany mbola velona izy iny. Ary anisan'ny ady-hevitra ny rahalahy mihitsy iny Honoré Rakotoarimanana iny. Izy iny manko manao an'izay le j'ai jamais vu quelqu'un mal fagoté comme lui. Dikany hoe mal fagoté dia tena tsy mahay miakanjo mihitsy e. Ohatrany hoe mba ohatrany mihaja ihany izy zany, ohatran'izany fa non. Miala tsiny aho fa tena na rehefa lehilahy zany manao an'izay le kiraro hoe misy talon zay, asiany talon kely zay ny kirarony. Dia izy ohatry midekadeka zay izy mandeha, tsy ampozinao akory izy dia efa eo aoriananao eo. Mierika indray ianao tsy ampozinao akory izy efa ery ananiny ery. Zany hoe izy zany tena sotro be lava tango izy. Ary izy raha Masabomanga. Rehefa tonga ny sortie any Andriamatoa Ravelonarivo, hoe ino ny voatsipaka zany, Ravelonarivo fa olon-kafa no olon-kafa no premier ministre ao, dia efa iny izy eny akaikin'ilay premier ministre anankiray foana. Dekadeka iny izy dia efa eny izy. Efa voamalomaly izy no teo akaikin'ny Ravelonarivo. Ary anisan'ny nanoro voana any Ravelonarivo. Elahy ve lesa dia anaiky an'izany? Le ty tsy mety ho azy zany. Le ty fa maly mihitsy moa izay mirahalahy tamin'izay, lasa miverina tamin'ny Dubai. Lasa nandeha satria tena tsy tatiko le izy. Tonga saina ihany le raha namana 3 volana après dia niantso hoe virena le izy fa avelan'ny larery ve ny zokin'ny lahy. Rehefa mingavingavy teo izy dia miverina kely aho. À condition ka misitako io. Tsy asorintsika izy fa tsy consultentsika intsony. Ery Jonary Mampianina avait raison de l'écarter, ce gars-là. Ary zavatra teneniko anareo fa anisan'ny tena naninenako raha mahita amin'ny fiatsiny amin'izao fotoana izao a. Indray andro hoe rara mandeha 14 juillet zany. Fetin'ny Frantsay tao anatin'ny fiainako angambany indroa na intelo nandeha amin'izany. Namako ren'ilay cocktail ireny tsy dia tiako loatra. Fa tsy maintsy nandeha satria misy namako tao amin'ny ambasady, iny 14 juillet farany dia ningaviana mba ho tonga. Teo akaikiko mihitsy ilay reny safotra noho ny hafanana satria ny taona efa mavesatra koa. Fitambaran'ny ota, nakapoko ny ota. Bon, voaterina navitra azy satria olombelona izy. Olona takana ihany koa. Tonga moa dia nisy olona koa zany nanavitra azy niazakazaka be tao anatin'izay oro izay. Safotra teo raha namana zany. Ohatran'ny lasa mieritreritra ratsy azy zany fa aloha hajanoko zany. Fa ny tiako lazaina dia izao hoe rehefa misintona Ratsirahonana ka miditra ny sehatra Honoré Rakotomanana, vita zay ny fitondrana. Ho vita izy zay. Dia nonareo ny mba argumenteran'ny lera namany. Tena tsy zakany mihitsy ary tsy zakany vavoniny mihitsy. Ahoana moa ny fomba atokisan'ny olona anao nefa ianao mpamadimadiky? Ianao raha Masabomanga e. Ianao sadasada manan'elatra e. Ahoana no ahafahanao mijanona ho filohan'ny Sénat nefa ianao tsy membre ny SVM akory fa nitendrena fotsiny ianao. Bonus ho amin'ny fiainanao reny. Nanantena zavatra inona tao ianao? Ianao tsy membre ny SVM, ianao zao no miteny tsy membre ny RMA, vitanao no miteny an'izany amin'izao fotoana izao. Aloha tsy mino, miala tsiny aho. Tsy mino aho fa anisan'ny olona mbola atokisan'ny filoha Ratsiraka Didier, zany Honoré Rakotoarimanana zany. Tsy mino an'izany. Mafy taminay mihitsy zany nahita hoe iny nga Honoré Rakotoarimanana mijoro tery akaikin'ny Ravalomanana tamin'izany andro. Io indray izao raha Masabomanga sadasada manan'elatra eo akaikin'ny Andry Rajoelina indray izy no mijoro. Ary izy indray no miteny mba jereo anie ny zavatra vitan'ny Andry Rajoelina. Ie, sur ce point là tena
vous avez raison. Tena marina ny teninao, mba ajereo ny zavatra vitany Andry Rajoelina. Potika amin'ny firenena. Misy teniny manko any amin'ny farany. Tsy tsapany akory hoe. Tena milaza amin'ny marina izy, ary tsy tsapany akory hoe. Mamela ny Andry Rajoelina izy miteny an'io. Zay manko rehefa hoe ny olona ohatran'ny Tony manko dia nitaizana tamin'ny fahitsiana. Fa noho ny fitadiavana dia lasa mivilana. Dia tsy maintsy miverina foana ilay fahitsiana sy ilay fahendrena. Ary tsy tsapany akory hoe izaho Honoré Rakotoarimanana. Hiendrane tia miteny farany ity. Fa izaho Honoré Maditra sy mivilana ane le niteny 20 minitra talohan'izao. Tao anatin'ny 3 minitra Rabendritra lazainy marina. Marina rehetra ary izay mihitsy ny zavatra tokony tenenina. Izany hoe ianao zany rehefa nitezaina tany amin'ny fahatsorana, satria nitezaina tamin'ny fahatsorana ireny olona ireny. Tsy dia hoe fianakaviana taranaka fianakaviana hoe tena manan-karena ohatrany ahoana. Fa nenga tany amin'ny mafiady, nenga tany amin'ny vahoaka ny voahan'ireny Honoré Rakotoarimanana ireny. Izany hoe nitaizana tao anatin'ny rafitra mahitsy. Dia na mivilana toy ny inona ary dia averin'ny fahendrena foana. Satria tsy afenina fa le rangahy manana toe-tsaina tena mivilana. Fa ny fahendrena miverina foana dia andao ny henoantsika le izy mivilana aloha dia afantaranareo hoe tena mivilana tokoa le ry izany. Teniteny foana le rangahy ty. Reo kaita napetraka io. Raha amiko manokana tsy misy sakana. Marina fa nisy fitoriana aloha zany reketa nataony tarihiny any moa nametraka ny any tany zany andriamatoa Kotovazaha Olivier izay voalohany voamiran-danàna dia rehefa avy eo indray dia nametraka ny KMF Noé dia vao nametraka izy tany amin'ny fisarana Ambohidalam-Pandriana dia nametraka koa izy tany amin'ny firankevi-panjakana tany amin'ny Conseil d'État le hoe zany aloha fanantanterahana io an'io dia avy eo koa nametraka indray zany ny volohany Antemeradolona ary ny 24 ny lalam-pandriana nametraka indray koa izy ka dia za koa tsy nanao bingy manao maso ka silovana antarana sasany fa amiko dia Tanareo laza izy hoe tsy bingo manao maso izy ka isalovana ny anjarany sasany. Nefa ny lazainy ihany le anjarany sasany ity le ACC. Izany hoe alefa zany ty rangahy ty anasany sain'ny malagasy. Toy le hoe mpanao lavage de cerveau, mpamono afo, pompier fiantsoana tony amin'ny politika. Dia mba mieritreritra ve ianao olon-dehibe efa tokony manaja tena. Zay mihitsy ny eny mampatonga an'le sotoavina malagasy potika. Satria ny olon-dehibe tokony hajaina taka n'itony olona itony. Da aloha tena miala tsiny tamin'ny primature tamin'ny andron'Andriamatoa Jean Ravelomarivo tsy nanaja ny olona mihitsy. Mandalo eo izy za tsy miarahaba azy. Dia izy moa ohatrany gagagaga ary ambany ery izy manontany hoe fa izy le rangahy io. Dia hoe mpanolontsaina manokana Andriamatoa Jean Ravelomarivo. Hay, tsy miarahaba olona ohatrany tony aho. Tena tsy arabaiko mihitsy tena modiko tsita mihitsy. Dia farany izy taty aoriana ny sympathise niezaka mampiresaka rehefa amin'ny salle d'attente eo dia courtois fotsiny. Le olona zany tena hitanao hoe tsy hanananao culture na hanananao fivoarana. Tena les grands quand ils viennent vous les sentez directement. Mais les petits, les concombres, quand ils viennent, vous ne ressentez rien. Ary tadidiko mihitsy ny resany tamin'izay andray. Ça m'a vraiment tena tsy niintéressena mihitsy ny zavatra nataony entrée sy ny approche ny tamiko
Hitako hoe c'est là que j'ai vu et j'étais convaincu qu'il est petit. Et d'ailleurs, il est petit par la taille. Fa le olona itony zany eo foana ny mahatonga ana miteny zany hoe niezaka mafy hianatra mba ahafahana atongavana eo amin'ilay ascension sociale dia afaka miparady, afaka mametraka, mamitapitaka tombona sy karaza dia no tsara hoe le teneniny eo tena manahirana. Raha fijery azy dia amin'izao fotoana izao dia tsy mitombona ny reny ataontsika hoe fitoriana rehefa tany amin'ny fisarana lampandriana iny. Nefa ozy hoe tsy nabe manao maso mihitsy ahako hisarovana ny ataontsika hoe ny anjara ndraiky sy ny fisarana lampandriana fa aleo anjaran'ny fisarana lampandriana no ilaza na maripozitra reny ataontsika hoe fitoriana reny na fitarainana reny anjara ny filakevim-panjakana koa nilazany hoe maripozitra mety lazaka ampy ianareo hoe zay le izy. Rehefa ny malagasy no miteny an'izay hoe tsy laza nefa milaza ihany izy. Tsy laza ozy izy, tsy bingo manao matso averimberiny indrolo izy, nefa lazainy aminao ihany. Dia zao teneniko anao, jereo tsara raha mivoana amin'ny zavatra tenen'ilay rangahy ny fanapahan-kevitra raisin'ny HCC. Sauf miracle. Efa manomana ny sainao malagasy sady izy zany. Izao re ny zavatra eo ary efa niteny amaly fa na mionga ny andro rajolona ny 11 décembre na vita ny andro rajolona ny fifidianana dia baibai daholo nareo menakavy. Fa lefa ny andro rajolona ny mpamono afo, efa lefa ny andro rajolona ny pompier dia mieritreritra ianao malagasy tsy tonga saina akory ianao hoe ity 11 décembre ity ny tena vao mainka fanamafisana amin'ny fitondran'ilay ry dia tsisy réaction ataonao fa tafiditra amin'ilay politika io e, politika io e. Zany ndray leo tsy miditra amin'izany politika zany. Anenena anao tongo tamatanana izay vavanao zay satria ny antony dia fizao ihany ny lasantry ny olona aty andafy aty midina amin'ny Madagasikara mbola miakatra. Ny jadona amin'ny fitondrana sy ny karazany ny olona manana privilège miditra amin'ny école, amin'ny université sy ny karazany mahazo bourse makany andafy amin'ny asa eny amin'ny fanjakana sy ny any ambadika rehetra any ianao miana any. Za tsy manao politika dia hitanao ny toerana aleo tizana ny teny mety lasa ny fisarana lampandriana azo rehetra fa tsy mitombona io le ibesa ohatra tondroko vazivazy mbola zavaiko rehefa dia zany hitanao ho pareny mihitsy no ataon'le Ranamanty aminao malagasy hoe me ohatran'ny vazivazy ozy izy nefa io mitombona nefa tsy azo raisiny mihitsy no manapotika amin'ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia ataon'le rifimezana pour vous dire hoe il est en train de nous traiter de con. Voilà en fait la situation. Zava-makarary anao mihitsy io hoe mitombona nefa tsy azo raisiny dia nefa imezan'le ridy izy ataony fimezana dia tsy tsapanao malagasy akory hoe manompa anao izy. Opa mihitsy ary homparazana nataon'le Ranamanty anao malagasy. Ary zay nahatonga anao hoe tsy maintsy valiko ny zavatra tenen'le rangahy androany alina. Reny ataontsika hoe fitoriana reny na fitarainana reny anjara ny filakevim-panjakana koa nilazany hoe maripozitra mety lazaka ampy ianareo hoe mety laza ny fisarana lampandriana azo rehetra fa tsy mitombona io le tanao zay azo raisina fa tsy mitombona taon'le resaka mampimely izy ibesa ohatra tondroko vazivazy mbola zavaiko io rehefa nirina fa zany amin'ny fomba fisarana firana amin'ny mivaika zay le izy fa ataontsika tonga ty amin'ny farany ahafahanao matsapa hoe milaza ny marina satria tsy maintsy mipetraka foana ny tenin'ny fahendrena any amin'ny farany. Solona zay tenen'olo le olona fa any manontany anao dia tenen'olo le olona fa nefa moa zany tsy mba zay moa zany fa zao ny antony zay zao amin'ny maray aman-dreny biazy amin'ny fatokiseny aty amin'izany fotoana izany
sosialy sy amin'ny momba ny vondrom-poka-paritra sirapefana ary indrindra manao zay ataontsika hoe ampitombona tsara ny eo amin'ny ny ataontsika hoe ny politika zany eto amin'ny firenena ity zany ka raha ohatra ka sendra namaky ka sika mamaky mamaky zany raha ohatra rava sy nisy zany dia rava sy de tsy maintsy mbola anangana siny vaovao zany de tanàna zay ty ataontsika hoe lavitra andriny tsy tandrina hatramin'izay zay secrétaire national remazotan'izao zaho teny tamin'izany tamin'izany hoe manjaka vero segera tamin'ny taona androm-panjakana ataontsika hoe ny atao amin'ny teny français kampo fatandritra hoe institution d'équilibre de pouvoir de avysika mpitondra sasasany a zany vety tsy avysika voaka malagasy or voaka malagasy aza maiky nareo aza mora tarihana am'izay zavatra hoe ho tombontsoandry zareo manokana zany anareo zany aza maiky ho tarihana amin'ny tombontsoandry zareo manokana laza marina le tokony ho fantatrao malagasy fa rehefa miakatra plateau ohatran'izao de misy an'le tolotra ry ambadika reo antana ray aman-dreny mba ataovy eo de misy olona voahiraka manolotra amin'le roa tapitrisa ty onony ianao avy amin'ny président de lasa midekadeka raha namana satria sarotra ny andeha angataka ny ngiara-tsiraonana hoe mba mi-intervenir ianao andriamatora-tsiraonana nefa ao anatin'le gouvernement raha tsisy olona ra-tsiraonana de toninao fotony no alefa manao an'le izy toizatsika zaho sasy tadjombotso manokana raha hoe lasa filohan'ny anteberodo tao tsy nangataka velively misy laza izy fa tsy nangataka ho filohan'ny antenina era-pirenena ny sénat kanefa ny rehefa nasorona izy narary taminy mihitsy nasorona tao amin'ny sénat fa napetraka teo ahako ataovy io izy isy farisy anao izy isy tsy zoratra tsara eo antemirandolo io de nataoko le izy amin'izao fotoana izao koa mantsy mahazo tsikera ny filoham-pirenena eo anivon'ireo mpanohitra inona zany tena andraikitry ny antenimieran-doholona ao anatin'izay fitsikerana mahazo ny filoham-pirenena izay de enao tsara mivaly teniny zay izy namatsy hoe BDB le mpanohitra mitsikirany filoham-pirenena zany daony nareo fa milaza marina izy fiaizin'olona tsiraray avy misy ve tena ndraiky zany hoe antenimieran-doholona zany laza marina izy ny maromaro izy ny olona manohatra an'izany filoham-pirenena zany da ho toy izy tsika fiaizin'olona tsiraray avy misy ve ny tena ndraiky zany hoe antenimieran-doholona zany tena sika foana ny hoe androm-panjakana mampan'ny ataontsika hoe mampitovy lanja ny ireo androm-panjakana rehetra androm-panjakana ataontsika hoe zany ohatra infantilisation mipetraka ho mpampianatra izy nefa mampianatra diso de ny olo toena atao amin'ny teny français kampo fatandritra hoe institution d'équilibre de pouvoir institution de stabilité politique conseil du gouvernement zay institution d'équilibre de pouvoir institution de stabilité politique inona ny atao hoe équilibre de pouvoir raha misy abus ataon'le filoham-pirenena de mijoro ny sénat zay ny base ny voalohany zay ny voalohany raha pour le cas de Madagascar de misy ny abus ataon'le filoham-pirenena tsy maintsy miteny le sénat hoe tandremo fa tsy mety zao zavatra ao rehefa tenenina de lazaina ary arahana izy ringavana re rakotormanana fa aza manao manipulation any amin'ny manao manipulation amin'ny zavatra diso ianao tsy raha miteny frantsay ianao de nandra daoly le olona mianao an'le izy de ohatrany hoe eritreretinao mety ny message ataonao efa vita efa révolu zany hoe malagasy tsy mahay teny vahiny zany tompoko
mialatsiny aminao a, efa hainy malagasy, efa misy tony hainao manjery tony manazava ny zavatra teneninao. Ny équilibre de pouvoir raha resaka institution anankitelo izy, chambre basse sy ny chambre haute, ny exécutive raha manao zavatra tsy mety ny exécutive de mijoro ireo institution anankiroa ireo ary tsy maintsy miteny. Iza no fitahanao amin'izany? Zay mahatonga miteny hoe ho pareny mihitsy ny zavatra ataon'le rangahy ity, infantilisation. Ohatrany hoe ianao zany de eritrereto mihitsy zany tia arivo rakoto arivao fa ohatrany hoe le bandy viendrana tsy maninona ohatrany Andry Rajoelina, ka tsy fantany akory ny rôle ny eo ambonin'ity amin'ny institution filohan'ny institution azy. Tena fanabarabaraina mihitsy ne zany, tena fanambaniana olona mihitsy zany. Tony zany raha ohatra tony rangahy tony raha ao anatin'ny tolona ka voafetaky mivaoaka ny tamainy, de tsisy olona hitsetra azy akory satria mérité an'izany izy. Tena manambany olona mihitsy, tena fanambany. Ary zay manko ny zavatra ce qui ressemble, ce qui s'assemble, ressemble. Zay no mahatonga azy lasa fozy ohatran'io satria fanambanin'olona anie zany. Mba tena mba zakany tsirairay ve? Mba hainy tsirairay ve zany hoe rôle nama filohan'ny institution zany? De mba manontany anao a, zavatra teneninao zany ve mba vao maîtrisenao koa? Hoe inona ny conséquence an'izany? Équilibre de pouvoir, stabilité politique. Voalanjalanjanao ve zany fa izany zavatra teneninao zany mihitsy ny zavatra tokony hipetraka ao anatin'le fitondrana ary rôle raisin'ny arivo rakotovao sy ny filohan'ny Assemblée nationale. Hoe manao mihoatra amin'ny mety anie nareo zany. Hoe tsy manara-dalàna anie nareo zany. Balizy zany rangahy, équilibre zany. Ary ny atao hoe manolo-tsaina tsy voatery hoe manaiky ny zavatra ataon'le filoham-pirenena, fa misy koa ny fanoloran-tsaina mandahy. Hoe tsy mety zany ataon'ny lahy zany. Tsy mety zany ataonao zany. Aza ampianarina diso le tanora, aza ampianarina diso le vahoaka. De lasa ny olona marivo salosana voafitaka amin'ny fomba fitenenana ohatr'izany. Diso tanteraka zany, équilibre de pouvoir, au contraire tsy maintsy balizy ny Sénat sy ny Assemblée. Zara raha misy ny Sénat miteny sy mitsangana amin'izao fotoana izao, fa tsy manao ohatran'ity boîte aux lettres fotsiny, ohatran'ireto député ao amin'ny Assemblée nationale, sauf ireto député vitsivitsy voafidy avy amin'ny mpanohitra. Marikoriko a, tena miteny anareo marikoriko ny miainao an'le rangahy ty, fa tsy maintsy vakiana batsilana satria maro ny marivo salosana ka voafitaka sy tratran'le manipulation. Misy an'izay koa manko ao Madagasikara. Rehefa hoe mahay miteny frantsay de mahay, ary zay no voafitaka amin'ny malagasy tamin'ny Andry Rajoelina. Fa rehefa mivoaka le hoe la verdicte de teo vao tsapan'ny malagasy hoe tsy mahavoy ihany koa kay lety. Boridana tanteraka izy avy eo. Ndao. En matière économique, sociale et d'organisation territoriale, notamment d'organisation des collectivités territoriales décentralisées, zany hoe mpanontsaina ny gouvernemanta, mpanontsaina gouvernemanta eo amin'ny lafiny ara-toe-karena, ara-tsosialy sy amin'ny mouvement vondrom-poaka participation. Ary indrindra manao zay ataontsika hoe ampitombona tsara ny eo amin'ny ataontsika hoe ny de politique zany a eto amin'ny firenena ity zany. Tanareo fanampianariko anareo le hoe raha vao hoe andainga izy zay. Ary diso tanteraka nefa zany tenany zany. Tsy rôle ny Sénat mihitsy zany zavatra teneniny zany. Diso tanteraka zany. Tanareo le zavatra à des fins manipulatrices. Amono afo no nahatongavany teo. Tsy rôle ny Sénat zany. Afaka manolotra tetikasa na teti-dalàna ho an'ny gouvernement
ny Sénat. Ary ny Sénat koa dia miteny ny gouvernement tsy tia ny fanarahana, tsy tia ny atao anaty programanareo. Ino ty zavatra ataonareo ty? Tsy mifanarahana io. Tanareo le izy ny manam-pahaizana ohatry ny tony mihitsy. Tony zany efa tokony atao any amin'ny musée tony olona tony. Fa tsy any amin'ny rova akory. Fa tsy haiko ny musée mendrika ny tony, manao musée ho an'ny olona nofa zany e. Zay hoe olona mpamadika indrindra tao anatin'ny tantaram-pirenena zany dia asiana musée ohatran'izany. Dia apetraka ao nga Honoré Rakotoarimanana sy ry Berlala Ratsirahonana. Ka raha ohatra ka sendra namaky ka sika mamaky dia mody sy tena le manjaka velo Césaire, dia nefa ny zavatra lazainy manjaka velo Césaire hafa, zavatra lazainy Léry hafa. Dia mba miezaka izy lahatra mitovy amin'ny manjaka velo Césaire. Inony mba mamaky ihany, mba mamaky. Mais non, mampiteniteny foana. Mamaky ihany keny. Misy famakina nisy ataontsika hoe article ambana hoe lahatsoratra nataony Andriamatotola manjaka velo Césaire tamin'ny taona asa tamin'ny taona 1980 na 70 hoe zay ny fomba fiadin'ny olona mianatra. Niezaka azy diplôma anindrina ny hafa. Voalohany indrindra ny fitenin'izy ireny dia ohatran'izao hoe ary mba fadio zany rehefa mba nianatra ianao dia izao ny fitenin-drahalahy ireny. Takan'ny to dia vao maîtrisenao tsara velo le hoe amin'ny maha-posta amin'ny maha-Sénat-nao. Tena veriko taminy teniny teo hoe voalanjalanjanao ve zany teninao zany. Dia avy eo indray dia mba havakianao ve le boky ohatran'izao. Misy boky firy tapitrisy atao tany. Dia ny boky vakianao ve voatery vakian'ny Drivo Rakotovao, voatery vakian'ny Fleury Rakotomalala. Fa misy ny zavatra hoe ity zavatra empirique io. Ny rôle an'izany atao hoe Sénat universel io dia fototra iarahana lalana iraisana amin'ny atao hoe tany moderne, civilisation moderne, ny asan'izany Sénat zany. Fantatry rivo tsara Rakotovao, filohan'ny Sénat, fantatra ireo sénateur ireo akoatranao. Fantatra ny démarche ataonao e. Décapitenao rivo mba hanatanterahana ny vazanssanao dia ianao no te hipetraka ho filohan'ny Sénat. Na rehefa tanteraka fotsiny vazanssanao dia efa faly ianao hoe voaka ihany ireo. Ny olona ohatran'ny tony zany tena miala tsiny fa tsy mendriky ny atao hoe Ramose ary tsy mendriky ny atao hoe ianao. Ino raha sy Sénat zany ny ataontsika hoe ny antemberan'olona nanomboka tamin'ny 1980 ka hatramin'ny 1980. Vavako hikory zay raha hitanareo fa ny amin'ny aninaly tsisy olona ampianarinao amin'izany Ramose. Na olona tsy nianatra raha malala hoe inona ny rôle amina institution ohatran'ireny Sénat, ohatran'ireny chambre basse na député na parlementaire teneninao zany. Fantatry ny tanora malagasy zany. Tsy mila hoe premier responsable amin'ny Sénat na hoe à la tête de ino izy teo na ino izy teo parlement de député. Vao malala ny zavatra teneninao zany. Fa zao mazava le mission-nao hoe tsy mainga anao, tapena io. Ny Université de Madagascar, faculté de droit et des sciences économiques, larina fahafito
Hitanareo na ny appareil ara-mandahan'ilay dala. Tsy dia ianao intsony ilay appareil tonga dia mivonoan'ilay Facebook ilay izy. Na avy any amin'izareo mihitsy ity ny tonga dia maty angambany tsy haiko. Seho. Hoe ampidirina ao anatin'izay asa mamaly olona izay. Tsy tokony ny fiaina politika marina fa dia hoe ny politika dia hoe fitadiavam-batsiry. Zay ny politika. Laza marina izy zay. Fa ny azy efa tsy seza intsony fifidia. Satria tsy ampy le retraite. Izy ity manko nanakany Rwanda tsy mba nahazo an'ilay hoe retraité amin'ny fonctionnaire international azy. Misy zavatra adinitsika ao anatin'ity leranga ity, il a été limogé tany Rwanda. Fitadiavam-batsiry na politika, la conquête du pouvoir. Ka tokony efa tsy ampidirina nefa politika ary zay indrindra masy ny any hoy hoe za tsy dia manao politika be loatra fa manao politika ny tena ka. Hitanareo zay. Voaka ny marina. Politika ny tenany azy. Ka raha olona loatra nytony ny atokisan'ny Andry Rajoelina dia efa very izy. Zay raha ataonareo hoe efa hiongana io. Tenako manana politika ny tenako fa za tsy anatin'ny atoko politika. Diso misy sa le famaliny na filazan'ireo Fialan'ny filoham-pirenena, inona ny tena tanjon'izay hoe fitsikirana mankany amin'ny fanakorontanana izay araky ny hevitrao amin'ny mampahalalana anao. Araky ny Ino tsara dia eo ihany izy milaza hoe manomboka maro ny mpanohitra ny Andry Rajoelina. hevitra zao ihany araky ny teksto dia hoe matoa zany mitaky ny filoham-pirenena, fialan'ny filoham-pirenena dia fitadiavam-batsiry zay ihany zay. Satria rehefa hoe miala ny filoham-pirenena dia mikorotana firenena. Rehefa mikorotana firenena dia isy ataontsika hoe rafitra vaovao indray zany dia mba samy mahazo sezany kely aby reka na tena seza iny na strapotin iny zany hoe izay tediavindareo zany fa tsy hoe zavatra tena hoe ataoko tsy mitombina misy ny fitakiana tsy mitombina misy amiko ny fitakiana zany fialan'ny filoham-pirenena zany. Mibadina nge vitan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria efa atsiro izy Zay. Mba jereo ny vitan'ny Andry Rajoelina zay. Tena hita tokoa ny zavatra vitany potika amin'ny firenena ndao. Ary aza mety ho tarihina amin'izany ianareo voaka malagasy isika voaka malagasy aza mety ho tarihina amin'izany fa mitarika antsika malagasy amin'ny kizana mitarika antsika malagasy mbola dia eritreretina mihitsy le malagasy fa mahazazakely. Infantilisation. Ndao. Antitra be dia be zany fa dia ngamba antsika mitady ny fandrosoana dia diavisika fa tsy mitady ny ataontsika hoe ny fantrana ary mbola io mbola discours iliana hoe tsy misy fangaraharaana ny misany toerana sy ny tadibolana sy ny ramatoa sekreterany nanazava tao amin'ny filohan'ny tao amin'ny antemerandolona nanazava tao amin'ny ena manjery hoe zao izy satria misy sokaziny reny vola avy any amin'ireny mpamatsy vola ireny mofo ampoandirany ireny sika. Raha misy tsy azo azo sika afaka manontany azy raha misy tsy azo azo fa tsy tokony sikira fotsiny zany fa da ampoadira. Ahoana moa ny fomba anontanian'ny vahoaka ny ministry ny finansa sy ny sekretera jeneral'ny finansa? C'est vraiment stupide. Matoa ny tenin'ny olona hoe tsy misy ny transparence ary ny transparency internationale no ny tenin'izany voalohany. Manaraka an'izany koa ary ny solevean'izany vao niainga fotsiny ny monde justice za mampiresaka ry bainina fa ihany ny tokony atao re olona eny ary mamarana ny fandarana isika amin'izao fotoana izao teny farany ary hoentintsika eo amin'izay mivoaka daholo ny famarinana hoe satria zay ilay teneniko hoe toy ny olona toy ny tezaina tamin'ny fahitsiana fa ny tailana dia amin'ny tsy-ampoziny akory mivoaka le tena hoe zavatra. Misy zavatra anankiroa zany efa niteneniko taminareo hoe rehefa manao famelabelarana ianao dia na ny introduction na ny conclusion ihany ny anona fa aza mihaino ny anelanelana eo dia no ny conclusion
dia fantatrao hoe iza zany lery mivoaka ihany ny marina. Enoy marana ny fandarana. Ny tena farany angambadoza hoe zavatra tadiavisika amin'ity firenena ity zao. Itony n'ity firenena ity ampahendrena, ampahamarinana. Zay fotsiny aloha. Misy fahendrena ve ny fitondrana an'ity firenena ity? Misy famarinana ve ny fitondrana an'ity firenena ity? Da Amin'ny mangarahara. Misy mangarahara ve? Ary indrindra hoe amin'ny fanoloran-teny sika hoe abnégation. Ary indrindra zany indrindra le fahamarinana amin'ny fotoana firenena dia ilaina misy zany ary amin'ny fanarahan-dalàna zany ny tokony ataontsika ny firenena. Za aloha dia miezaka amin'ny fanarahan-dalàna ary zay no hitanareo zay voalaza ny tsara satria ho an'ny tezaina tamin'ny fomba mahitsy fa mezaky ny tailana dia voalaza ihany ny zavatra tsy maintsy mahitsy ary ny tenany ihany no milaza an'ilay izy. Zay tsy tena marina dia tsisy voaraka Andriamatoa Andry Rajoelina ny condition rehetra teneniny teo, ny famarinana lao averintsika dia mamarana antsika dia samy misaina hoe namaky tena Andriamatoa Rajoelina fa kibokibon'ny rariny dia tsy maintsy voatery milaza ny marina ihany ny farany. Izy ihany ny definira hoe niezaka tokony ataontsika izy. Nefa vo eo alohan'izay izy milaza hoe jereo ny zava-bitany Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha misy ny fahamarinana, misy ny transparence, tsy milaza an'ity conclusion ity izy. Dia notsika ny conclusiony fa tena hitovizantsika aminy ary isorana azy ny tena izay fa dia aoriana mifankahita Andriamatoa Honoré Rakotoarimanana. Ndao ary faramo. Ny ary fivelitsika marana ny fandarana. Ny tena farany angambadoza hoe zavatra tadiavisika amin'ity firenena ity zao. Itony n'ity firenena ity ampahendrena, ampahamarinana amin'ny mangarahara ary indrindra hoe amin'ny fanoloran-teny sika hoe abnégation. Ary indrindra zany indrindra le fahamarinana amin'ny fotoana firenena dia ilaina misy zany ary amin'ny fanarahan-dalàna zany ny tokony ataontsika ny firenena. Za aloha dia miezaka amin'ny saotranao Andriamatoa Honoré Rakotoarimanana fa tena vitanao tsara ny mission ary voalazanao tanteraka. Tsara ny fangatahanao hoe ampamarinana, ampahendrena ary amin'ny alalan'ny inona izy teo fisian'ny mangarahara nitondrana amin'ny firenena. Manao mandram-piainana antsika mianakavy veloma daholo tahin'Andriamanitra mandram-piainana tompoko.